Anio alahady fafito novambra taona 2024. Alahady fatelo ambiroapolo manaraka ny trinité. Alahady natokantsika FJKM Mambavady Mitafo hitondrana ambavaka ny laika eto an-toerana. Noho izany misy ny vokatra izay atao ivelany koa manasa anareo ry havana mba handray anjara amin'izany. Alahady voalohany amin'ny volana novambra koa ny alahady anio izay banjinantsika aloha hevitra vaovao indray manao hoe tafatoetra ny fony izay miandro ny tompo. Noho izany dia isan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasantsika mpandray rehetra iombona amin'izany. Ny diakona tompon'anjara dia ny sokajy maharitra, ny eo amin'ny fitendrenan'ny zava-maneno dia Andriamatoa Rasolofo Malala Andry. Ny liturjia amin'ny endriny faharoa no arahintsika anio. Omany eo am-pelantananao ry havana ny salamo fa 7:50, ny andinin'ny fa 7 ka hatramin'ny fa 1:10, ary ny hira fa 3 amin'ny firana fanampiny ideratsika sy hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hitsangana isika ry havana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo fa 7:50, ny andinin'ny fa 7 ka hatramin'ny fa 1:10. Salamo fa 7:50, andinin'ny fa 7 ka hatramin'ny fa 1:10, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tafatoetra ny foko Andriamanitra, eny tafatoetra ny foko. Hira sy ankalazanao, hifosa ary voninahitra, hifoaza ary valisin'ny lokanga, hifo maraina koa aho, hideranao eny amin'ny vahoaka aho tompo, ankalazanao eny amin'ny firenenao, fa lehibe miantra amin'ny lanitra ny famindraponao, ary miantra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata ambony lanitra ianao Andriamanitra, aoka ao ambony tany rehetra ny voninahitrao. Amen. See
dia iombona mivavakantsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay io, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay noho ny fitantananao ny fiainanay. Misaotra noho ny tombonandro izay omenao anay, ka mbola ahafahanay indray manao izao fotoam-pivavahana izao antatra aminao. Misaotra ihany koa Tompo noho ny soa rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay, dia ireo izay fantatray sy tsy tsaroanay kanefa hivelomana isan'andro. Ireny rehetra ireny Tompo dia mariky ny fitiavanao anay. Manoloana izany fitiavana izany anefa Tompo dia matsiaro tena mpanota izahay ary tsy tanteraka eo anatrehanao. Koa mifono aminao izahay Tompo, ahafaho amin'ny fahotana rehetra izay vitanay. Ary eo koa Tompo ny zavatra rehetra izay nataonay tsy nafaly teo anatrehanao Andriamanitra, dia ianao no hamelanay amin'izany. Mamindrafo aminay ary mamelany elokay Jesosy, manafahanay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Mino izay Jesosy Kristy Tompo fa miaino anay ianao ary misaotra sahady noho ny famindrapo izay omenao anay. Ankehitriny raha natanteraka izao fotoam-pivavahana izao izahay, dia mangataka ny fanahinao masina mba hitaridalana anay ary ho voninahitra aoreriany ane Tompo ny zavatra rehetra izay ho ataonao eto. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka izy. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao, ka anao ny hirany ny antaniketsa. Aorianan'izay kosa dia hitsangana ny tompon'anjara amin'ny voankazo mamy, ny vavaka sy fitsilovana ary ny vakiteny misesy.
Mbola faly miarahaba ny ankizy sy ny zatovy ny tanora rehetra indray amin'izao fotoana voankazo mamy izao. Mialohan'ny hanomboantsika dia andesika hiaraka hivavaka. Ry Jesosy be fitianay io, misaotra no fotoana mbola hanomezanao anay indray amin'izao, ahafahanay mandray ny teny mamy avy aminao. Mangataka ny fananao masina izay Tompo hirotsaka aty anatinay, mba ahafahanay mahazo ny zavatra tianao ampitaina anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy, amen. Inona moa raha ankizy ny lohahevitra hampanjintsika amin'ity volana novambra ity? Inona tsara? Tafatoetra ny fony izay miandry ny tafatoetra ny fony izay miandry ny Tompo. Misy tantara kely iray ty dia ho tantaraiko anareo, fa mialohan'izay dia andeha ho velarintsika eo mba masontsika eo ny baibolitsika. Ao amin'ny fitomanina toko fahatelo andiny fahaenina amby roapolo. Fitomanina toko fahatelo andiny fahaenina amby roapolo. Page 762. Ity tantara ity dia omentsika titra hoe tsy manao fahadisoana Andriamanitra. Indray andro nisy tigra namely ity mpanjakana foko afrikana anankiray, dia tsy avitra ilay mpanjaka raha tsy niditra an-tsehatra ny andevony anankiray. Esclave izany andevo izany. Saingy tapaka ihany anefa ny ratsan-tanan'ilay mpanjaka anankiray satria tena nasika ilay tigra ka tsy maintsy nisy naratra ihany taminazy. Tezitra mafy anefa ilay mpanjaka. Dia hoy izy tamin'ilay andevony hoe raha tsara Andriamanitra dia tsy ho tapaka ratsan-tanana. Namaly azy anefa ilay andevony kristiana dia hoy izy hoe ry mpanjaka, tsara Andriamanitra ary fahendrena avokoa izay rehetra ataony, tsy mba manao fahadisoana mihitsy izy. Rongotry ny hatezerana mafy anefa ilay mpanjaka. Raha narezany tenin'ilay andevony izany ary tonga dia nogadrain'ilay andevony mba nanavitra azy. Tsy niteny anefa ilay andevony, tsy niteny izy fa nanaiko fotsiny. Dia nivavaka izy, nangina izy. Fotoana fotaorian'izay nefa dia lasa babo ilay mpanjaka. Babo nampiady zatra manao sorona olombelona ilay mpanjaka, mpanao sorona ho an'ny sampony. Ary saika natao sorona ilay mpanjaka. Kanjo rehefa namarika ireo fahavalony fa tsy ampy ny ratsan-tanany anankiray, dia navotsitra n'ilay mpanjaka, navotsy ny avy hatrany. Satria raka izy tsy azo atao manao sorona olona misy clé mara-batana. Ary noho ny tafaverina tany amin'ny lapan'ilay mpanjaka dia nasenina voaka ilay andevony nogadrainy. Ary niteny tamin'ny mpahalemy-panay izy hoe tena tsara tamiko tokoa Andriamanitra. Tokony novonoina nefa dia tsy ampy ny ratsan-tanana iray dia navotsitra. Fa manontany tena kosa ireo hoe nahoana no navelan'Andriamanitra nanakadranao? Dia hoy ilay andevony hoe ry mpanjaka, raha tsy nigadrainao dia niara voasambotra taminao. Ka natao inona izy? Izy indray no natao inona? Izy indray no natao sorona, satria hoy izy mbola eto daholo ny ratsan-tanako rehetra. Matetika dia tsy takatsika ny fikasan'Andriamanitra amin'ny toe-javatra iainantsika. Raha tsika izao no teo amin'ny toeran'ilay andevon'ilay mpanjaka dia mety momono tsika hoe fa maninona moa izany izahay efa nanavitra ny mpanjaka indray dia izaho indray no mbola andeha ho gadrainy. Na mety hoe ho vonotsika mihitsy ary ilay mpanjaka satria hoe ny tigra teo raha ve resiko dia io mpanjaka io koa dia mba hisy dikany amiko. Saingy tsy nanao an'izany raka izy ilay andevy kely ilay mpanjaka, fa nangina ny nataony dia nanaiky ary nivavaka. Andeha aho vakitsika ilay teny nosokafantsika tao amin'ny baiboly.
leo amin'ny fitomanina toko fahatelo anjiny fahena amby roapolo ka andeha n-tanina ny ankizy ny zatovo ary ny tanora hitsangana. Ao aorianan'ny telo dia arahovakianareo ilay teny isa roa telo. Ambany be loatra mba afaka averina ve dia atao mafimafy. Aiza misy azy? Andao ara verina farany mafy be dia miaraka amin'ny toko sy andininy isa roa telo. Afaka mipetraka isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mbola iaraka hivavaka isika. Misaotra ry Tompo fa tsara tokoa no miandry ianao. Ankehitriny ry Tompo, tianay ny tanila eo ambany fitantananao mba ahafahanay mankasitraka amin'izay rehetra omenao anay. Dia ny amin'ny teninao izany. Fa raha te ho tafatoetra tokoa izay ry Tompo, dia mila mahafantatra ny soratra masina sy ny herinao Andriamanitra iranay. Ary tsy fantatra izany raha tsy amin'ny alalan'ny soratra masina. Koa dia tomoera raha ty anatinay tsirairay avy, alalanay izay tianao ambara aminay, indrindra ao anatin'ny toriteny izay hoentin'ny mpanomponao. Dia ampanginy Tompo ny aty anatinay mba tsy hisorenay afa-tsy ny teninao ihany, satria fantatray fa mahadiso anay ny tsy fahalalana ny soratra masina sy ny herinao Andriamanitra iranay. Dia apetraka manontolo ambany fitantananao ary ry Tompo izany rehetra izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny teny izay hovakitsika dia amin'ny Salamo 7:50 andininy voalohany hatramin'ny faha 1:20. Salamo 7:50 andininy voalohany hatramin'ny faha 1:20. Rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mamindrafo amiko Andriamanitra, mamindrafo amiko fa ianao no ialofan'ny fanahiko. Eny, ao amin'ny aliko ny elatrao no ialofako, mandra-pahalasan'ny loza. Hitaraina amin'Andriamanitra avo indrindra aho, dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Aniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy, raha miteny ratsy izay misafoka manenjika ahy. Eny, Andriamanitra aniraka ny famindrapony sy ny fahamarinany. Ny fanahiko dia eo afovoan'ny liona, andro eo amin'ny masiaka aho dia eo amin'ny zanak'olombelona. Lefina zanak'tsipika ny nifiny ary sabatra maranitra ny lelany. Misandratana ambony lanitra ianao Andriamanitra, aoko ao ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Efa namela pandrika rato haningotra ny diako izy ary nampitanondrika ny fanahiko. Niady lavaka teo anoloako izy, kanjo ny tenany ihany no latsaka ao anatiny. Tafatoetra ny foko Andriamanitra, eny tafatoetra ny foko. Hihira sy hankalaza aho. Mifoaza ry voninahitro, mifoaza ry valisy lokanga, hifo maraina koa aho. Hideranao eny amin'ny vahoaka aho Tompo, hankalazanao eny amin'ny firenenao. Fa lehibe miatra amin'ny lanitra ny famindraponao ary miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratana ambony lanitra ianao Andriamanitra, aoko ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Toizantsika ny vakiteny ao amin'ny filazantsaran'ny Matio toko 7:20, ny andininy fa 4:30 ka hatramin'ny fa 3:20. Ary ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko 7, ny andininy fa 3:20 ka hatramin'ny fa 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy. Ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe, lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe,
Ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo izao. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana. Ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny daivoly. Ny fararano dia ny fahantaperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorana azy amin'ny afo dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona aniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitohina rehetra mba amin'izay manao meloka. Dia hanipy azy amin'ny fandorana lehibe mirehatra-afo izy, any no isin'ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ary amin'izany, ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro eny amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manantsofina aoka izy iaina. Koa dia tsy maintsy no diovina tamin'ireny ny tandindon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy mba niditra ao amin'izay fitoerana masina nataon'ny tanana, izay tandindon'ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho ao anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be, miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ranony zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy, mba hanafaka ny ota tamin'ny nananterany ny tenany. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy, rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, dia iseho fanondroany tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Ray masino, manamasinana eo amin'ny fahamarinana, fantenao fahamarinana. Amen. Andeha hitsangany sikariavana hanao ny hira fa 700 ny andiny voalohany sy faharoa, hitsenatsika ny afatr'Andriamanitra. Aoriana ny toriteny kosa dia hanao ny anjara hirany ny antonkom-pihira ama. Ny fanahin'ny Kristiany ariavako dia ny fanahy masina
ampitoetra tokoa ny fotsika miandry ny fiavian'ny tompontsika fanoroany eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Izany tenin'Andriamanitra zany ry havana ny fampiarabantsika no tahin'ny tompo manokana mba hahatratra alahady voalohany ato anatin'ny volana novambra fa alahady indrindra ihany koa ibanjinantsika izany lohevitra sarobidy ary manantanja tokoa amin'ny fiainam-piny dia ny hoe tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo. Samy manana zay veriny atao tafatoetra ry havako na hoe inona ny mahatafatoetra anao fa zay tinambara ry havana ao anatin'ny lohevitra amin'ity volana novambra ity dia zao hoe ny atao hoe tafatoetra dia olona manana fo voaomana, manana fo vonona, fa indrindra manana fo manana andry iankinana. Rehefa miteny zany hoe tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo dia efa voaomana ny fony miandry ny tompo, efa vonona izy ary ny andry iankinany dia ilay tompo ilay ho avy. Koa ato amin'ny filazantsara araka ny Mateo ry havako, Mateo 7:20 ny andininy 4:30 ka hatramin'ny andininy 7:70 no hanovozantsika aim-panahy amin'ity anio ity. Ka ibanjinantsika ny lohevitra manao hoe tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo. Tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo. Anisan'ny taova iray ry havako izay tena manan-danja eo amin'ny fiainan'ny olona ny fo. Fa rehefa ny fo no mandeha velona ianao zay, rehefa ny fo no mikatso ahoana zay maty ianao zay. Ary amintsika tatsinanana ry havana dia mbola mihoatra lavitra noho izany, fa rehefa miteny hoe fo ny tatsinanana tsika malagasy ao anatin'izany dia le fiainana manontolo mihitsy no ambara amin'izany hoe fo izany. Fa fantatsika koa ry havana fa io fo io dia taova saropady io. Raha misy zavatra ratsy miseho na misy zavatra tsara miseho dia maninona ny fo samboaravoara foana io fo io na ratsy na tsara. Raha misy zavatra mahafaly na misy zavatra mampisento misy amboaravoara foana io fo io na faly na malahelo. Indrindra moa rehefa misy zavatra andrasany zay, inona ny andrasan'ny mpianatra? Valim-panadinana adraidraidraidraidray dobodoboka ambony ambany io fo io. Ho an'ny mpiasa ihany koa, inona ny andrasan'ny mpiasa? Fisondrotany. Ay zaka ty tonga ty kara mba fisondrotany avancement, mba miady avancement kosa ny mpiasa. Eny mafy ny fiainana moa tsy fanomezantsiny zany. Ary ho an'ny mpifankatia nareo no andrasany. Ndrindra fa n'le mpifankatia le vao mihaona voalohany reny hoe niary sahotsy dia misamboaravoara ny fo. Fa ho an'ny kristianina inona no andrasany? Miandry an'i Paoly ve? Miandry ny fiavian'i Jesoa eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Zany no andrasantsika ry havana. Zava-dehibe ny fiandrasana valim-panadinana na fisondrotana amin'ny asa aman-draharaha, ny fahenona ny valy-tenin'ny olona tiana, zava-dehibe zany. Fa mampino antsika ry havana, mbola zava-dehibe noho izany ny fiandrasantsika, ny fiavian'ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ary zany no mahatonga antsika ty an-tranon'Andriamanitra, zany no mahatonga antsika hivavaka satria hiandry ny fiavian'ny tompo isika. Ary ny tena faniritsika mba amin'ny fotoana lahady marina tahaka an'izao ny tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra saingy izy ihany moa no malala izay ora sy fotoana ary toerana izay atongavana. Fa ny zava-dehibe ry havana dia zao, Andriamanitra fitiavana, io Andriamanitra andrasantsika io. Ary amin'ny Andriamanitra fitiavana azy dia tsy tiany samboaravoara ny fonao mandra-piavana, tsy tiany hijanona ny fonao mandra-piavana, fa tiany ho tafatoetra ny fonao miandry ny fiaviany. Izany hoe tiany tompo voaomana tsara ny fonao, tiany tompo hiomana tsara ianao, ary tiany tompo tena hiankina tanteraka aminy ianao ao anatin'izany fiandrasana ny fiaviany zany. Koa dia mba hatanteraka an'izany ry havana dia manomana antsika ny tompo. Ny mpanao fanatanjahantena rehefa hiatrika lalao dia tena manao entraînement miomana tsara izy. Ny mpanao fanadinana rehefa hiomana amin'ny fanadinana manao révision tsara izy.
dia tahaka an'izany koa tsika mpino-dravana. Ny tompo Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana antsika, zany no ambaran'i Jesoa amin'ny fanoharana mombany amin'ny tsy parifary ity. Andriamanitra mihitsy ravana no manomana antsika ary ampahafantariny antsika ny zavatra iseho mialohan'ny fiaviany, ny zavatra miseho amin'ny fiaviany ary ny zavatra iseho aorinan' zany fiaviany zany. Voalohany ary havana, manomana ny olona amin'ny zava-misy mandra-piaviny ny tompo. Manomana ny olona amin'ny zava-misy mandra-piaviny ny tompo. Raha miantsasika teo ny famakian'ny mpanompon'Andriamanitra azy manomboka amin'ny andinin'ny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy amby telopolo no nanehoana izany. Naseho an'i Jesoa tamin'ity fanoharana mombany amin'ny tsy pahafary ity ry havana ny tsy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra, ny tsy ambaratelo ny fiandrasana zany fiaviny ny fanjakan'Andriamanitra izany, ary tena fitiavana ny tompo Andriamanitra natorony ny vahoaka izay nien'ny fampianarany tsara hoe inona avy ny zavatra iseho, inona avy ny zavatra hitranga ao anatin'izany. Zavatra izay tiany Jesosy miarihary eto ry havana dia izao: raha nivoaka ny mpamafy dia inona ny vona fafiny? Votsara. Fa rehefa maraina indray ny andro ny ampitsony iny dia inona ny zavatra nitranga? Sady naniry ny votsara, no inona koa ny naniry? Nisy parifary. Mba azahoantsika tsara hoe ahoana tokoa moa zany tsy parifary zany? Dia iny le antsontsika malagasy hoe karazana hai-dratsy. Zany eo ihany zany ny vary, fa misy koa ny hai-dratsy eo anilan'ny vary. Inona moa ry havana ny sary tiany Jesosy aseho amin'ny olona amin'izany dia zao hoe mandra-piavy ny tompo eny amin'ny rahony lanitra dia tsy maintsy misy foana ny tsara sy ny ratsy. Zay aza mieritreritra mazimazia anao na tikitakodoko hoe tonga dia tsara daholo mandra-piavy ny Jesosy. Fa ny faharomarina nataon'i Jesosy eto mandra-piavy ny fanjakany dia tsy maintsy misy ny vary sy ny tsy parifary, misy ny tsara ary misy ny ratsy. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny fanontaniana mety mipetraka aminao angambany dia hoe fa maninona ary Jesosy rehefa nafafy ny voatsara, maninona sy tonga dia jinjainy avy hatrany reny tsy parifary reny, fa maninona mbola avelany hoeny reny rehetrarehetra reny? Zany ry havana ny tompo Andriamanitsika. Andriamanitra tsy miasa asa foana amin'ny tsy fotoanany, fa amin'ny tompo Andriamanitra dia misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra. Fa avelan'Andriamanitra iseho zany mandra-piaviny eny amin'ny rahony lanitra. Ndraindray tokoa afa tsy mantsy gaga indraindray fa dia ahoana tokoa ary ty tompo Andriamanitra ity? Fa maninon'Andriamanitra ny namorona voay amin'izany mitondra fiangonana voalohany tany avaratra tany dia zay mihitsy ny teneny mandeha tamina rano be fary be zay dia fary tena be voay ivavahantry zareo any. Dia zao ny tenen'ilay olona fa maninona ngiahy evanja no namorona nytony zavatra mamono tony ny tompo Andriamanitra. Dia ozy tamiko nareo arava mivavaka amin'irenyko. Fa tamin'Andriamanitra ny voay sy ny zava-maniry sy ny biby rehetrarehetra ry afako talohan'ny fahalavona, sisy ny famono zany rehetrarehetra zany, ary tsy nandratra ny zanak'olombelona ireny, fa taorian'ny fahalavona vao ny tsimbadika avokoa ny zavatra rehetra. Misy antony avokoa ny zavatra rehetra ry havana, fa ny tiany Jesosy ampitaina amin'ny mpianany dia zao hoe mandra-piaviny dia misy ny tsara, misy ny ratsy. Fa ho anao kosa zay mihaino ny tenin'Andriamanitra dia mitony ianao fa zavatra misy zany. Ary ny soratra masina rano teo dia efa nilazana zany fa miaratsy izao fiainana izao, miaratsy miroso amin'ny faratsiny izao fiainana izao. Misy mandrakarivo ny tsara sy ny ratsy. Fa manaova tahaka ny Solomona. Inona nataon'i Solomona? Nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy. Inona ilay fahendrena? Dia ny fahaizana manavaka ny tsara amin'ny ratsy, fahaizana manavaka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra. Ianao zany aza mieritreritra Andriamanitra ohatran'ny izao bildozer daholo reny ratsy rehetrarehetra reny dia lamina mandra-piavinao. Fa rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia Andriamanitra omeo fahendrena tahaka ny Solomona. Fa na dia misy arany ratsy sy ny tsara eto amin'ity tany fandalova ity, mba ahaizako manavaka ny tsara sy ny ratsy, ka ifikirako amin'izay tsara. Ry havako malalo amin'ny tompo, zany ny tena zava-dehibe tian'Andriamanitra ampahafantarina anao amin'ity anio ity. Fa jereo fa Jesosy tamin'ny fanasana farany rano tamin'ny mpianany, ahoana ny tenen'i Jesosy? Mampahafantatra anareo mpianatra rehetrarehetra izy fa ny ray aminareo izay miara misakafo eto dia maninona? Fa tena telo fototra dia tsy hoe hamadika fotsiny fa tena devoly.
zany hoe tompo Jesosy mihitsy ary zany lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka rehefa misakafo izy dia misy tsara eo misy ratsy eo fa maninona tsy tonga dia nijinjainy teo Jodasy misy antony avokoa ny zavatra rehetra ny avana misy programa izay nataon'Andriamanitra fa ny zava-dehibe dia zao hoe mifikira amin'ny tsara mandrakarivo fa aza isan'izay ratsy nao mpiara-miasa amin'ny ratsy fa ny zavatra miseho faharoa koa ry havana dia zao namparan'i Jesosy fetsy Satana fetsy Satana ahoana zany fetsy Satana zany maraina ny andro dia mivoaka ny mpamafy dia mamafy voatsara izy mamitsaka tsara Satana fa rehefa alina ny andro matory ny olona dia mivoaka Satana ino nataony Satana mamafy voaratsy amin'izay izy mivoaka ny zanaky ny aizina dia mamaky voaratsy izy ahafafiny iny ary ny tena mahagaga dia zao fetsy be izy tompon-daka ny copier-coller ay mba mivoaka ny mpamafy dia mba mivoaka koa izy mamafy vo ny mpamafy dia mamafy vo koa izy fa ny zavatra tsy fantatra revana dia zao hoe na dia atao mamitaka tokoa ary Satana ary tena maro tokoa raha ny voafitany rehefa mifarany rehefa mamoa ny vo dia miavaka any any hoe ity kosa vary ity kosa tsy parifary ary zany ry havana ny fomba fiasan'Andriamanitra averan'Andriamanitra iseho avokoa zany rehetrarehetra zany fa zao sy anao kosa tehizin'Andriamanitra mba tsy voafitaka Satana amin'ny fitapitaka sy afetsena zay tanterahany reny fa mampieritreritra ry havana zany fanoharana ataon'i Jesosy zany fa ndraindray tokoa tsika manao défi amin'ny Satana fa tadio tsara tsy ratsy manao défi amin'ny Satana fa Satana teraka talohanao zay ianao zany mbola vao mieritreritra mitady fomba fiady efa hainy ny fomba fiadinao fetsy mihitsy izy tadio tsara zany fetsy Satana ry havana kanefa na dia fetsy ary izy dia tadio tsara fa ilay Kristy tompo no mahavita manangana ny maty fa neny Satana mifarana amin'ny ororo sy ny tahotra ihany ny azy fetsy Satana mila mitandra antsika ry havana mitodia amin'ny Jesosy tompo lay lohan'ny fiantsoana lay miantso sy mitantana ny fiainantsika irery ihany fa ny zavatra fahatelo ry havana izay asehon'i Jesosy eto ihany koa amin'ireto mpianatra reto dia zao na eo ary zany faharatsiana rehetrarehetra zany na afitsy toy na Satana ka nahafitaka ny Adama sy Eva na maty ny zavatra tsara ho ratsy satria zay ny fomba fiasan'ny Satana zavatra faran'izay ratsy dia mody ataony hoe tsara tsy maninony zany io na zany ara ny fomba fiadan'ny Satana dia ampatsiovan'i Jesosy tsara eto fa eo atanany zanak'olona avokoa ny zavatra rehetra dia hoe tsara ilay fanoharana Jesosy Kristy ilay zanak'olona no mpamafy Jesosy Kristy no mamafy ny voatsara ny tanimbary dia zao tontolo zao zay noforoniny tompo'Andriamanitra ny mpijinja dia irako ny tompo ny anjely Jesosy ny tompo marika amin'ny zavatra rehetra na eo ary Satana manao zay zesta rehetrarehetra ataony sy mouvement rehetra izy tsy afaka makaisa izy satria eo an-tanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ilay mahefa ny zavatra rehetra sy tompo ny zavatra rehetra ny fahefana sy ny hery ary zao tontolo zao mitikia amin'Andriamanitra ianao ry havako ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao aza manao marimaritra amin'ny Satana fa tena mila disy miantoraha amin'Andriamanitra irery any averiko ry havana ilay fanoharana nataontsika tamin'ny toriteny farany teo le hoe miantoraka ahoana moa le hoe miantoraka tahaka an'ireny ilomano ho any anaty piscine ianao no anaty ranomasina ianao rehefa mitsoraka ianao tsy le manao le sary tahotra akory ka dia nitongotra na lefa aloha moa ny atao hoe mitsoraka fa rehefa mitsoraka ianao dia ny tanana mandeha mialoha ary rehefa le mitsoraka iny ianao dia misy apahatsegondy ianao tsy tompon'ny fiainanao zany hoe rehefa mitsoraka ianao tsy afaka hivery tanetindray raha tsy hoe ianao ngany superman fa rehefa mitsoraka ianao dia efa any zay alihany ihany dia efa midoboka any ianao zay dia zay koa no atao hoe miantoraka amin'Andriamanitra ry havana ndraindray ohatra le hafahafa le tenin'ny tanora nefa marina iny hoe zay alehany ihany dia alehany rehefa miatoraka amin'Andriamanitra ianao dia zay fandamin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia zay andaminany amin'ny fiainanao zany no atao miatoraka amin'Andriamanitra fa tsy hoe miatoraka amin'Andriamanitra hoe sao dia mba maratra raha midona amin'ny rehefa mitsoraka ianao tsisy hoe lalina veo rano sa marivo rehefa lasa ianao tsy misy hoe misy vato veo ambany sa tsisy fa rehefa mitsoraka ianao dia mitsoraka ianao mila miatoraka amin'ny tompo'Andriamanitra tsika ry havako fa eo an-tanany zavatra rehetra na mampiorora ary ilay ratsy Andriamanitra ihany iantorana sy jerena eo amin'ny fiainanao
inona moa ry havana nampiarasika izany amin'ny fiainantsika dia zao mandra-piavany Jesosy eny amin'ny ramony lanitra ry havana dia misy foana ny faharatsiana, misy foana ny olony ratsy, misy foana ny zavatra ratsy, fa matoa mbola velan'Andriamanitra iseho etỳ ambany masoandro reny rehetrarehetra reny dia tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahana. Zany ny programan'Andriamanitra, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fanana ny fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra hanana fiainana, tian'Andriamanitra ho voavonjy avokoa, dia mba mime fotoana amin'ny tompoandriamanitra atongavana amin'izany. Fa ny zavatra faharoa ry havana ampiaritsika koa dia izao, indraindray tsika alaim-panahy indraindray rehefa misy ny olana maro samihafa any anatin'ireny sampany reny, any anatin'ny fikambanana, ty anivon'ny fiangonana, indraindray any misy atokantrano mihitsy rehefa misy ny olana dia alaim-panahy, alao alo mipetrapetraka kely, alao alo eny amin'ny maha-olombelona moa tsy fanome izatsiny zany, kanefa kosa mampianatra antsika ny tenin'ny tompo manomboka izao. Fa raha mbola ety an-tany sika, ny fiangonana mbola fiangonana ety an-tany fa mbola tsy ilainy an-danitra, dia misy foana ny olana, misy foana ny tsy fahataterahana, fa aza manaiky fitahan'ny devoly. Ahoana n'ilay fitaky ny devoly? Andraso aloha milamina tsara sy tateraka ny zavatra rehetra vao manao asan'Andriamanitra zany. Andraso aloha tonga amin'izao taon'izao anao vao manao an'izao sy manao an'izao an'Andriamanitra. Andraso aloha, andraso aloha, andraso aloha. Mbola eto an-tany ry havako, tsy tanteraka, fa izao araraoty ny andro azo anaovantsoa fa miaratsy izao fiainan'izao. Araraoty ny andro avelomanao, ataovy ny erakanam-panaovan'Andriamanitra anao tokantrano ao, any amin'ny sampana sy ny fikambanana ety anivon'ny fiangonana, any amin'ny toeram-piasana sy ny toeram-pianarana. Araraoty ny fotoana omen'Andriamanitra anao, fa tsy misy mahalala le andro sy orarany fotoana zay viany Jesosy eny amin'ny rahony lanitra. Ataovy zay tandrify anao, fa zavariana mijery ny ratsy fa ny tsara jereo. Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany banjinina mandrakariva, ka na inona na inona fisentona ary na inona na inona fanahina dia ahery mandrakariva ianao. Fa ny zavatra faharoa ry havana izay anomanan'i Jesosy ny vahoaka mino azy dia izao, manomana ny olona ny tompo amin'ny zavatra iseho amin'ny fiaviany eny amin'ny rahony lanitra. Ny andinin'ny fahefapolo sy ny faharoa amby efapolo indray no manazava an'izany. Inona ny voalaza zao? Zao ny voalaza zao: aniraka ny anjely ny mpamafy ka anangona ny voa rehetra, dia anavaka izy, ary ny tsy paripary kosa dia hodorany. Endrika fitsarana lehibe zany ry havako, fa amin'ny fiaviany Jesosy ilay Andriamanitra fitiavana, zany hoe mandefitra mandrakariva, ilay Andriamanitra be famindram-po, zany hoe mijery antsika ambany, mijery antsika mpanota mandrakariva, ilay Andriamanitra be fiantrana mamonjy antsika, io Andriamanitra io dia izy kanefa zao ny tadio. Rehefa avy Jesosy eny amin'ny rahony lanitra dia miova indray ny tompo, fa tsy ilay Andriamanitra be indrafo intsony izy, tsy ilay Andriamanitra be fiantra intsony izy, fa lasa Andriamanitra mpitsara. Alohan'ny fiaviany tompo zany dia mbola mety daholo ny zavatra rehetra, fa rehefa tonga ny tompo dia izy fitsarana, mety-pitsarana. Zany raha toa nambaran'ny fararano eto sy ny fitinjana izay ataon'ny anjely. Mba lasa ny eritreritra ry havana ny fomba fiasan'Andriamanitra, zao mampalasa ny eritreritra azy. Miantso ny olona rehetra ny tompo mba ino sy hanompo azy. Miantso ny olona rehetra ny tompo ho amin'ny fibebahana, na jiosy, na jentilisy, na mino, na tsy mino, na lahy, na vavy, antsony ankizy tanora, antson'Andriamanitra avokoa. Fa ny mahagaga dia zao, rehefa tonga amin'ny mampitsara azy izy dia voalazan'i Jesosy hoe misy aminareo na hoe tomboko dia valeko hoe tsy fantatra akory ianareo, mialamiko ry mpanao meloka. Gravy zany a, atsony Jesosy daholo zany ny olona rehetrarehetra, fa rehefa tonga ny fitsarana farany misy ambaran'i Jesosy tsy fantatra akory ianareo fa mialamiko. Endriky ny fitsarana zany ry havako, satria ro ny lalan'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Na ianao raisina ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ara-belona sy ara-paly miaraka amin'ny olom-boavitra sy araka amin'ny zanak'ondry. Na ianao hiara ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny faharatsiana ka avarina any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Vao mba reto moa any amin'ny maizina, any amin'ny fikotroan'ify
inona moa ny tikambara amin'izany any amin'ny fahoriana maximum mihitsy zany tena any amin'ny fahoriana faratapony mihitsy zany na ianao zany ho any amin'ny fifaliana miaraka amin'ny olom-boavitra ho an'izay nino an' Jesosy hatrany amin'ny farafofona iny na ianao ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay fiangonana raha vavo manao azy hoe afo be fa zany afo be zany mbola mety azo ialana ihany zany afo be zany fa ny tena heviny dia tsy tena afo be fa hoe tena tontolo sy misy an'Andriamanitra tena avelan'Andriamanitra miahaka eo ianao raha miaraka amin'ny namanao anao ka ilaozany namanao anao dia tena mahatsiaro misety sy manga iay ianao miaraka amin'ny havanao anao ka ilan'ny havanao anao dia tena hitan'ny havanao eo ianao fa mbola tsy torinona ny fangahiainao mihoatra amin'izany hoe ilan'Andriamanitra zany ianao fa rehefa ilan'Andriamanitra ianao dia tonga tahaka ny Saoly mpanjaka lasa mandady tahaka ny biby mihinana bozaka tsy misy tsony ny maizy ianao tsisy mpiaro sy mpiampina intsony ianao fa rembony ny zava-drehetra ary ataon'ny Satana mahafantatry ny anarany tokoa ry avako malalo amin'ny tompony dia le stazy matetika mampimenimenina antsika normal zany satria manimba zavatra maro iny fa mba ilay fisaratsainy zany hoe famaizinana mandrakizay menimenina tsisy mpiaina fa anio ny tompo Andriamanitra manome safidy ianao ry avako mbola manomana anao izy satria mbola tsy avy Jesosy amin'ny raha ony lanitra mahaiza mifidy mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao ry avako manalo amin'ny tompo maro tokoa ny mieritreritra ny Jesosy fa hoe Andriamanitra be indrafo Jesosy ve tsy hamela heloko izy tsy maninona fa tsy hitany Jesosy nge ty ataoko ty tsy dia manina avela nge ny heloko rehefa aveo zavatra kely fotsiny ange ty ka zao nge ny antony anaovako an'ity ry avako malalo amin'ny tompo tady fa mamitaka anao zay Satana ary amin'iny segondy iny Jesosy tonga eny amin'ny raha ony lanitra vitany aminao tady fa matombola omen'Andriamanitra fotoana zaho sy ianao dia fotoana ny fisaintsainana sy ny fieritreretana zao fa eny tokoa Andriamanitra be indrafony tompo fa mandra-piaviny zany fa rehefa tonga Jesosy dia tonga amin'ilay fomba fitenin'ny mahazatra hoe avy amin'ny angady sy ny arony izy dia fa hainao moa zany hoe avy amin'ny angady sy ny arony zany fa dia ho avy aminao ny didi-pitsarana nahatoky ianao dia ho any amin'ny fiainana tsy nahatoky ianao fa nivadika dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ninona zay mety excuse ataona ka zao ane Jesosy zao ny fanaovana excuse zao fa rehefa tonga izy tsy misy an'izany intsony ry avako malalo amin'ny tompo azagaga ianao fa Andriamanitra le masina Andriamanitra le madio tsisy pentina dia tsy mahazaka ny faharatsiana na dia faran'izay kely ary amin'ny fiainako sy ny fiainanao ka tika tsy dia maninona fa zavatra kely fotsiny tingela inga masina Andriamanitra masina ny Andriamanitra ivavatsy tsy mahazaka faharatsiana tsy miala mipetraka amin'ny ratsy ny tompo Andriamanitra ka raha misy faharatsiana amin'ny fiainanao na any amin'ny fonao na any amin'ny sainao any mangatahan'ny tompo mba ho diovon'ny tompo zany amin'ny raha ny tany Kalvari fa Andriamanitra tsy miaraka amin'ny tahaka an'izany hoe avako malalo amin'ny tompo fa zany tio mahatonga antsika aisaotra an'Andriamanitra na misy aran'ny fananarana ao tokantrano ao any amin'ireny fikambanana rehetra teny ivon'ny fiangonana rehefa misy ny fananarana misy ny fampitenenana misy ny fantsina any an-tsekoly raha misy hatramin'ny sazy mihitsy tokony aisaotra an'Andriamanitra tsika satria eny rehetrarehetra ireny dia fiarovana antsika mba sy ho dio sy lalana fa mba ho tonga somatsara any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny baolina zany raha mahazo karatra mavo anao dia ohatran'ny hafahafa zany raha mahazo sazy ianao dia hafahafa zany fa raha ty amin'ny fanomponan'Andriamanitra kosa ty amin'ny fiangonana dia tena endriky ny fitiavan'Andriamanitra zany ho fitariana antsika mba ho isika rehetrarehetra zao tena ho velona ray fiangonana ary ho faty ray lanitra zany ry havana ny tena fanirian'Andriamanitra ary zany ny antony mahatonga an'Andriamanitra ampiomananao teny zao anio zao satria Andriamanitra fitiavana izy fahatelo farany ry havana dia janona ny olona anankiray rehefa tianao izy havita zavatra tsara na havita asa tsara izy dia atoroy azy aloha ny lalana ino ny lalana zao ny atao dia atoroy azy koa hoe inona ny tanjona tratrarana na inona ny vokatra dia eo izy manapa-kevitra amin'izay mazoto malaina nao tsy anao fa zany mihitsy ny ataon'ny Jesosy ry afaka eto tsy vitan'izay ny resaka ny amin'io zao ny zavatra homanina sy homananao mialohan'ny fiaviko zao ny zavatra hitranga rehefa tonga fa asehon'ny Jesosy sady hoe
fa izao koa ne le zavatra hitranga ao aorianan'le fitsarana, zao le zavatra hitranga ao aorian'ny fiaviko fandroany eny amin'ny rahony lanitra. Ary zany tatory avana ny tsy ambaratelo ny bokin'ny apokalipsy alasarony eny, mbola tsisy mahita an'izany any fanjakan'Andriamanitra zany fa ny bokin'ny apokalipsy kosa no mampiseho anao sady hoe tahaka an'izao ny fofony zany any fanjakan'Andriamanitra zany, tahaka an'izao ny endriky zany fampakarabatany zanak'ondry zany. Ary zany ry havana no ambaran'i Jesosy eto, indrindra eto amin'ny andininy 17. Nendreo vakitsika ny andininy 17 e. Matio 17 ka ny andininy 17. Zao no ambaran'ny Tompo eto hoe ary amin'izany ny maso, ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy zay manatsofina aokizy iainy. Lay marina ambaran'i Jesosy eto dia tsy le olona manao courage-lébra any ampianarana sy tem-piangonana akory, na le olona tsy miteny misy ao trano ao, tsy izay le marina ambara eto, fa le marina ambaran'i Jesosy eto dia le olona mino sy mahatoky ary miasa ho an'ny Tompo Jesosy mandra-patapitry ny fofonainy, ka ny fisainany, ny fony, ny teneniny ary ny ataony dia mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa. Sisy korotana zany fa tena en harmonie tsara daholo ny fisainana, ny fiteny ary ny atao. Izay nambaran'ny Tompo eto hoe olona marina, ka ny marina hoy ny Tompo dia amirapiratra tahaka ny famirapiratra ny masoandro. Ry havako malalo amin'ny Tompo, tena tiany Jesosy ho tena tafatohitra tokoa ny fony zay niandry azy, ary zaso ianao dia mba ao anatin'izany, ka asehony Jesosy atsika sady hoe manahoana moa ny ataon'ny Tompo amintsika rahatray, inona tsara moa no vatantsika rahatray. Fa aorianany fanangonana hoy ny Tompo ataon'ny fanoharana, rehefa dorana ny tsy parifaly dia avahana ny marina. Fa samy miezaka daholo ry havana ny mpanohatra boky, ny mpanao tantara, samy mba milaza ohatran'izao moa zany fanjakan'Andriamanitra zany, dia misy hazo be dia be maitso sala amin'izao ony, dia tsy misotro rano tsotra tsony fa dia rano tantely misotroana amin'izany fotoana zany, samy tantara daholo. Dia ohatran'izao ony ny endrik'Andriamanitra, dia rehefa misakafo ony dia misy feon-java-maneno orkestra lehibe mihitsy eo, dia samy manana ny filazany daholo. Fa amintsika mpino kristianina FJKM dia izay ambaran'ny soratra masina ny zava-dehibe amintsika, fa ny ambaran'ny soratra masina dia amiratra tahaka ny masoandro. Inona moa avana ny tiany Tompo ambara amin'izany hoe amiratra tahaka ny masoandro zany? Tena ho tahaka ny Jesosy Kristy, anahaka ny Kristy ny marina. Zavatra misy zavana ary ianareo ngamba ny mety faniainana izany, fa tany amin'ny toeram-panomanana moa dia misy an'izany maika fa teto ambavadin'ny tafo. Tamin'ny andro amin'ny fampianaran'ny professeur Rakotoafitsifa, izy moa tena havanana amin'ny fampianarana sy manana le foto-kevitra hijoroany mihitsy, dia maro ny tany amin'ny toeram-panomanana mpitandro lasa maka tahaka ny fomba fiteniny, ary tena mahay mihitsy ary raha tsy mijery ny endrika dia professeur ve zany? Za mihino fa teto ambavadin'ny tafo koa mba nisy sala amin'izany, maka tahaka ny fomba fiasana, maka tahaka ny rano fisotrony, fa tahaka izany koa tsy tiam-pino ry havako. Rehefa aorianany fitsarana dia mba hanahaka kotsika, fa le tafitsika tsy olona fa Kristy. Neke vakitsika ny ary amin'ny epistily voalohany Jaune, epistily voalohany Jaune, Jaune toko 7, epistily voalohany Jaune toko 7. Epistily voalohany Jaune toko 7 ka ny andininy 2. Zao no ambaran'ny apôstôly Jaune: ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toeritsika rahatizay, fa fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Samy malala ny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra, samy mahafantatra ny anaty boky lava volom-bava be Jesosy hoe rebareba ny akanjony, asa hoe firy koa ny pointurany kapany, fa eto dia mazava tsara, tsy milaza ny soratra masina hoe tahaka an'izao Jesosy, fa ny ambaran'ny soratra masina dia ho tahaka ny Jesosy isika. Ary ny misterin'i Jesosy rehetra sy ny momba azy dia tena ho fantatsika aorianan'izay fotoana
fitsaran'izay ka isan'izay angonina ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho isan'ny olo marina isika. Tena fantatra ny Jesosy tsika, ho tahaka ny Jesosy tsika ary miratra ny marina. Inona moa mampamiratra ny marina rehefa tahaka ny kitana ny marina araka ny filazan'ny Daniel any amin'ny bokiny, ka mandray ny taratry ny masoandro. Zay mampazava ny kitana, mandray ny taratry ny masoandro izy. Dia mba tahaka an'izany koa tsika pino ry havana. Matoa sika pino mamiratra dia tarafin'ny raitsika. Tsisy délestage tsony, tsisy manakonakona tsony. Zao mbola aza tako samy mianatra ao ny mpiray-tapo maromaro, mpiray-tapo misy fito izy miara-mianatra amin'ny efitra kely anankiray, 0 ray ihany, dia lasa misy mifanakona, misy haza manakony. Fa rahatray tsisy manakona intsony. Satria ataon'Andriamanitra amin'ny toerana avo anao. Ary zany raha teo nefa lazain'i Jesosy amin'ny Matteo 5 iarareo ny fahazavan'izao tontolo zao. Ny hazavana dia atao amin'ny toerana avo tsisy manakona. Dia ataon'ny tompo tahaka an'izany teo. Ataony amin'ny toerana avo anao. Ka nao avy indray raha ny fahavaratra mabetsaka ny fiotsahan'ny tany etỳ amin'ny tanana ambony. Tsy hiotsaka mihitsy ianao. Satria ataon'Andriamanitra amin'ny toerana avo. Ary toerana avo. Mafy orona. Ilay tendrombohitra ziony any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany ry havana ataon'Andriamanitra ho amin'ny olona marina. Tarafin'Andriamanitra izy. Ary ataon'Andriamanitra amin'ny toerana tsara mendriky ny voninahitran'Andriamanitra. Fa mandra-piavon'ny tompo. Mandra-piavon'ny Jesosy eny amin'ny rahon'ny lanitra. Mba hiverina amin'ny zava-misy tsika. Zay jeren'ny masonao, zay non'ny sofinao, zay foan'ny oronao, dia mampiozongozona anao avokoa. Tsy resaka valana entina tsony tsika, tsy resaka fahantrana tsony tsika, fa ny resantsika dia ny fitombon'ny tsy fandriam-pahalemana manerana n'izao tontolo zao. Ary ny faharatsiana dia tonga hatrany amin'ny ankohonana mihitsy ary. Ka na zay nahitana masoandro ary mahavita manao ratsy ho an'ny menaky ny aina. Ny kitapon'ny finosana mahavita manary ny menaky ny aina. Zany ny zava-misy, endriky ny faharatsiana zany. Ny olona manompo an'Andriamanitra sady manompo amin'ny mamona no manompo an'ilay ratsy. Zany endriky ny faharatsiana faratapony zany. Ireny rehetra ireny ry havako, tozary manozongozona ny fonao, manozongozona ny fiainanao, ary mahatonga ny sasany mihitsy ametra-panontaniana misy ve zao Andriamanitra zao e, fa maniry tsy miditra an-tsehatra e. Ry havako malalo amin'ny tompo, mandra-piavon'ny tompo eny amin'ny rahon'ny lanitra. Efa mpiomany ny tompo anao. Fa misy avokoa zany rehetrarehetra izany. Fa zao ny tiany tompo atao aminao. Miorena tsara amin'ny finoana any Kristy irery ihany. Ataovy zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Manahafa ny Kristy irery ihany eo amin'ny fiainanao. Na amin'ny fitondran-teny, na amin'ny fomba fiasa, na amin'ny fomba fiteny. Indrindra ry havako, ary mahareta. Fa rehefa miteny hoe fiandrasana zay, dia misy faharetan'izay. Aza maika ka avy hatrany dia ifanameloka na ifampitsara. Aza maika andray ny fijinjana ka hijinja avy hatrany mialohan'ny fotoana. Fa misy fotoanany sy manana ny laminy Andriamanitra. Fa ny anjarako sy ny anjaranao dia mangataha amin'ny tompo. Mba haharitra fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Mila maharitra tsika ry havana. Maharitra amin'ny finoana, maharitra amin'ny fahatsarana, ary tsy miova amin'izany. Tsara ny miorina, fa aza miovaova indrindra, fa indrindra mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Fa na dia mbola misy arany tsy fahatanterahana, tsy tanteraka tsara ny fahasalamanao, tsy araka ny tokony izy nety manana eo amin'ny fiainanao, mbola manana olana sarobany ianao, aza atao sakany zany tsy anaranao ny tompo Andriamanitra, aza atao sakany zany tsy tarenao ny ankonanao hitodika amin'i Jesosy Kristy, aza atao sakany zany andraisanao anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Fa raraoty ny andro azo anaova-tsoa, fa ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra ny tompo, zay tsy hahafahanao manao na inona intsony, fa dia ny mbola atoandro ny andro, dia ny mbola eo Jesosy, dia ny mbola velona hatramin'izay ianao. Ary ohaton'ny fotoana omen'Andriamanitra anao, fa raha maharitra hatramin'ny farany tokoa anao, dia ho tanteraka aminao ny tenin'i Jesosy. Atao amin'ny filazantsara araka Matteo 5:20 manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, fa nahatoky tamin'ny kely ianao, dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tanteraka tokoa amintsika rehetra tokoa ne zany. Ka isika rehetrarehetra zay tafavoreto, ianareo eny tokantrano any, dia mba hifakahita soamatsara amin'ny tompo tokoa, tsy aratra any amin'ny fanjakany ao anatin'ny fifaliana. Ho azy any ny voninahitra. Amen.
dia hivavaka isika ry havana ry Andriamanitra tomponay eo misaotra anao izahay fa nampianatra anay ianao androany fa ianao no manomana anay olonao mandra-piavinao tompo eo ampelatananao avokoa ny zavatra rehetra Jesosy Kristy tompo ary nafetsy ary ilay devoly fahavalonay dia ianao no manam-pahefana sy tompony teny farany nampianatra anay koa ianao Jesosy fa rehefa vita ny fitsarana izao tontolo izao dia ny marina mirapiratra tahaka anao ampitoera ty anatinay izany teninao izany Kristy tompo ary aoka izany amoa avy zato eny aty anatinay ka hitombonay fahalalana amin'ny fanarananao Jesosy Kristy tompo ankehitriny izay Jesosy Kristy dia mitondram-bavaka ny fiangonana ambavahady mitafo dia ny vahoaka rehetra ao anatin'izany fiangonana izany ianao anie tompo malala hitahiry ny vahoakanao ahafahany miaina amin'ny teninao sy manao ny sitraponao ka raha ho avy ianao eo amin'ny rano lanitra tompo hanao ny fitsarana izay reto dia ho tafiditra ao anatin'ilay olo-marina anahaka anao Kristy tompo mitondram-bavaka ihany koa Jesosy ho an'ny asa rehetra izay atao eto anivon'izao fiangonana izao na asa ara-panahy izany na asa ara-materialy ianao anie tompo malala no angatahanay atotosa izy ireny atsakany sy andavany mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany mitondram-bavaka izay Kristy tompo ho an'ny mpitandrina eto amin'izao fiangonana izao ianao no hanome hero anazy ianao no hanome fahasalamana anazy ary ianao tompo malala no hanome fahalalana tahaka an'izay efa nanomezanao hatrizay mba hahafahany mitondra izao vahoakanao izao amin'ny fahamarinanao Andriamanitra mitondram-bavaka ihany koa izay Kristy tompo malala ho an'ny mpiara-miasa amin'ny rehetra eo anivon'izao fiangonana izao
tolory-saina izy ireo ahafahany mampandroso ny fiangonanao. Ka hitatra izany asa fitoriana ny filazantsara anao izany, tsy eto amin'izao fiangonana mbavahady mitafy izao rery ihany, fa manerana ny Madagasikara ary manerana izao tontolo izao. Tondram-bavaka ihany koa izay Kristy tompo malala ho an'ny laika eto amin'ity fiangonana misy anay ity. Ianao ane ampitoetra tsara anazy ao aminao, ahafahany manao ny asanao na eny amin'ny fiangonana tsirairay izay hitoriana ny filazantsaranao, na eo amin'ny fiarahamonina misy anazy, ka ho vevolombelonao tokoa izy Jesosy Kristy tompo malala, tsy eto ihany fa any amin'izay misy azy ary amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Tondram-bavaka ihany koa izay Kristy tompo malala ho an'ny FJKM rehetra manerana ity nosina ity. Ampitoero ao aminao ny fiangonana, iorom-paka ao aminao, fa maro ny fampianarana ankehitriny, maro ny zavatra izay manelingelina ny sainay, ny fonay, mandreraka anay. Ka ilaina tokoa Andriamanitra ny fiangonana amerina ireny olona ireny, ary ampitoetra ny teninao any am-poniny tsirairay avy. Tompo, feno izany fiangonanao izany tenosina ity, mba hahafahanay mitory sy mampahalala io izay tsy mahafantatra. Fa rehefa mitombo ny fiangonanao Andriamanitra ary mahery, dia mitombo ihany koa ny vahoakanao. Tondram-bavaka izay ankehitriny ho an'ny filohan'ny FJKM sy ny birao rehetra izay miara-miasa aminazy. Miotolo-tsaina izy ahafahany mampandroso izao fiangonana izao. Meo anazy ny fahalalana feno avy aminao. Meo anazy ihany koa Tompo ny fahasalamana, hoentiny manatanteraka ny asanao izay tsy mora Tompo eo anoloan'ny ty firenena ity. Tondram-bavaka ihany koa izay Jesosy Kristy Tompo ho an'ity tanindrazana izay mamina loatra ity. Hitanao ny faharatsiana izay mipaka eto amin'ny firenena. Izany zavatra izany nefa Tompo malala dia tsy afaka nosakanana satria ianao efa niteny fa efa miaratsy izao tontolo izao. Kanefa Tompo dia mangataka izay ny mba hierovanao ny vahoaka malagasy rehetra. Indrindra fa amin'izao valana retana izay tsy mety tapitra fa mbola mandripaka ny firenena maro izao. Tahaka nefa nierovanao anay hatrizay, mbola angatahana ihany koa Tompo malala anohizany izany fiarovana izany. Tondram-bavaka ihany koa izay Kristy Tompo mba ho voatory eto amin'ity nosina ity ny teninao. Mety tsy amin'ny alalanay fiangonana FJKM ihany, fa amin'ireo fiangonana maro izay miara-miasa aminao Jesosy Kristy Tompo. Izany vavaka izany Jesosy no asandratray. Misy ny tsy voatononay ary misy Andriamanitra no etaetam-ponay tsirairay avy. Koraisy Jesosy Kristy Tompo ny fangatahana mangina izay ataonay. Zany tokoa Tompo malala no etaetam-ponay tsirairay avy. Misy ireo tsy voatononay saingy efa omenao anay sahady rehefa mahasoa anay. Zany vavaka izany Jesosy dia akambanay amin'ilay vavaka tsara nampianarinao manao hoe rainay senanahitra, mamasina ny anarana, ny tonga ny fanjakana, natao ade sitraponao, ity atany tapiny ny andavitra, meo aneniny amin'ny saza ary mamelana. Tahaka ny amelana izay aza mitondra ny afoka, fa manafona fanao fanjakana sy ary fonandriamanitra. Dia isika riavana anamafy ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka hitsangana isika hiara-nonina ny fanaikam-pinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanaka ilay toko ny tompontsika, izay nitoritoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalra nanampaka potipolaka,
nombohina tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsity, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avino no iaviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerina izao tontolo izao, fiombonan'ny olo-masina, ny famelan-keloka, fitsanganana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Petraka izy. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha sy ny asa misy eto anivon'ny fiangonana tsika ry havana, ho angatahana ny tompony anjara amin'izany betsaka. Dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny asa sy ny raharahan'ny fiangonana isika ry havana. Aorian'ireo filazana samihafa dia hanao ny tatitra ara-bola ny ao amin'ny mpandraraha ny vola. Aorian'izay dia ijoreto ny solotena avy eo amin'ny STK hanao fanentanana, ary dia ny ray aman-dreny mpitandrina no hanohy sy hamarana ny raharaha. Ireo taratasy voaray avy any ivelany. Avy amin'ny FFKM Antananarivo renivohitra. Ho fanomanana ny komity fohy be FFKM fa 7 sy ny zaika be FFKM fa 5 dia miantso antsika mpitondra fivavahana sy vahoaka kristianina rehetra ho tonga amin'ny fanompoam-pivavahana fitondrana ambavaka. Izany fotoana izany ny alahady fa 7 novambra amin'ny 3 ora tolakandro izay tanterahana eny amin'ny FLM Ambatovinaky. Avy amin'ny arsiva sy tranombakoka FJKM. Ny foibe arsiva sy tranombakoka FJKM ao anatin'ny fankalazan'Andriamanitra no ny iray volany dia afaly manasantsika amin'ny fampirantiana ny tantaran'ireo mpampianatra FJKM izay ho tanterahana ao amin'ny efitrano faraika sy roanjato amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 novambra ho avy izao. Rindrakira faly midera ilay Messi iarahana amin'ireo zanaky ny fiangonana Martiora ary tanterahana ny alahady faraika amin'ny 20 novambra amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Tranovato Faravohatra, ary fanofanana ho an'ny kristianina FJKM izay liana amin'ny fomba fikajiana ny tahirim-bakoky ny fiangonana izay tanterahana ny 17 ka hatramin'ny 19 novambra ao amin'ny efitrano faraika sy roanjato foibe FJKM Analakely. Avy amin'ny sampana Dorcas synodam-paharitany Antananarivo Atsinanana. Araka ny tety andro ny sampana Dorcas Antananarivo Atsinanana amin'ity taona 2024 ity, araka ny fankalazana ny 10 taona ny tony dia naroso ho fa 20 novambra 2024 ny komity lehibe izay ho tanterahana ao amin'ny FJKM Ambatomanga Fiderana amin'ny 7 ora sy sasany. Avy amin'ny fitandremana Betafo Vavolombelona Ambohimanga Kely. Ho fanomanana ny fandraisan-tanana ny mpitandrina mianakavy eto amin'ny fitandremana misy anay dia hisy ny sakafo piraisana izay karakarainay ao amin'ny espace Tina Betafo Ambohimanga Kely ny alahady fa 14 novambra 2024 amin'ny 12 ora sasany, koa dia asaina isika rehetra amin'izany. Avy amin'ny fikambanan'ny mpitandrina misotro ronono sy ny vady navelan'ny maty. Tonga indray ny fotoana mialohan'ny Krismasy izay fotoana fanatanterahany mpitandrina misotro ronono sy ny vady navelan'ny maty ny fiombonam-bavaka. Noho izany dia manasa anareo izahay ao amin'ny FJKM Ambanidia ny talata 7 desambra 2024 amin'ny 7 ora sy sasany. Avy amin'ny sampana Dorcas. Araka ny tety andro ny sampana Dorcas Antananarivo Atsinanana amin'ity taona ity dia ho tanterahana amin'ny FJKM Anjeva fanantenana ny sabotsy fa 9 novambra amin'ny 7 ora sasany
ny komity lehibe izay amin'ny faritra varatra Andohalo. Raha amin'ny Sympathie SPA 12 ho fampandrosoana ny asan'ny sampana mpanazava stily ny fivorian'ny komity lehibe Sympathie atao amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana dia atao ny sabotsy fa 20 novambra 2024 amin'ny 7 maraina any amin'ny FJKM Isoavana Fiavaozana. Avy amin'ny komity paritany faritany Analamanga afovoany. Manasa antsika ampifaliana hiaran-kalazan'Andriamanitra sy ametraka eo ambany fitahiny ny fitampiasana 120 4 20 mitsidika sy ny tampitaizana 120 20 amin'ny fitaom-pivavahana hataony alahady fa 7 novambra izao amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana. Avy amin'ny sampana fifoazana Toby Betela Ahitantsoa Ambohibao. Izay birao mpitantana ny Toby dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno anareo noho ny fiaraha-miasa ka namelanareo ny mpiandry sy ny mpiomana ary ny zanaky ny fifoazana teto aminareo hanatanteraka ny fiandrasan'ny Toby nanomboka tamin'ny 14 Oktobra lasa teo. Ny foibe FJKM synodam-paritany Antananarivo Atsinanana fiangonana FJKM Inanjakana fanavaozana ny komite mijobily volafotsy dia faly manasa ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana hiaran-kalazan'Andriamanitra noho ny jobily volafotsy 5 taona na mpitandrina an'Andriamatoa Randrianiana Jean-Jacques Royan. Zany dia tanterahana ny sabotsy fa 7 novambra 2024 amin'ny 7 sasany izay fanompoam-pivavahana tarihin'ny foibe sy ny synodam-paritany. Ny foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny faritra Andohalo ny mpitandrina mivady sy ny zana ny fitandremana Ranovao Martiora ny komity fandraisan-tanana ny fikambanan'ny zanaka ampielezana dia manasa antsika amin'ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra sady fandraisan-tanana ny mpitandrina Andriamatoa Rakotondrajao Hery mivady sy ny zanany ny sabotsy fa 7 novambra 2024 amin'ny 7 sasany maraina izay ho tarihan'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Avy amin'ny faritra Varatrandohalo sampana sekoly alahady. Ny biraon'ny sampana sekoly alahady faritra Varatrandohalo dia miantso ireo solotena roa voafidy isam-pitandremana miaraka amin'ny mpitandrina hanatrika ny komity lehibe ny sampana sekoly alahady faritra Varatrandohalo ny sabotsy fa 13 novambra 2024 ho avy izao amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny FJKM Soamanandrarana. Sampana sekoly alahady FJKM komity jobily fa 15 taona an'Andriamatoa Rakotoarisoa Ertina Kaleba mpitandrina mpandraharaha foibe FFPM filohan'ny sekoly alahady foibe. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mankalazan'ny jobily fa 15 taona na mpitandrina an'Andriamatoa Rakotoarisoa Ertina Kaleba mpitandrina mivady filohan'ny sekoly alahady foibe FJKM sady mpandrarahan'ny FFPM foibe isika amin'ny taona 2020 ity. Ny taona jobily dia efa nosokafana tamin'ny alahady fa 20 martsa ary ny famaranana dia ny alahady fa 12 desambra ho avy izao. Marina fa izy dia mpiasa iombonana tsy mitondra fitandremana. Avy amin'ny librairie Antso édition Antso FJKM. Ny librairie Antso FJKM ao anatin'ny fikarakarana sy famaranana ny hetsika iray volan'ny mpanoratra sy ny boky nanomboka tamin'ny 15 Oktobra ary faran'ny zoma 12 Novambra ho avy izao dia faly manasa antsika hanatrika ireo velan-kevitra sy fifanakalozana ataon'ny mpitandrina mpanoratra atao eny amin'ny FJKM Parimbe Famonjena sy FJKM Katedraly Analakely. Ny andindin' izany dia azontsika anaina ao amin'ny
fandrarana. Avy amin'ny katedraly Santa Laurent Ambohimanoro, chorale Lili Andohasa. Noho ny fankalazana ny fa 5 taona nijoroan'ny chorale Lili Andohasa teo anivon'ny fiangonana katedraly Santa Laurent Ambohimanoro dia fifaliana lehibe ho an'ny filoha, ny mpitarika ary ny mpikambana rehetra ny manasa antsika ampitiavana hanatrika ireto fotoana manaraka ireto ny sabotsy 7 novambra concertra izay sanganasan'ny Johannes Brahms manomboka amin'ny 10:00 ary ny alahady 9 novambra fotoam-pivavahana fisaorana an'Andriamanitra noho ny 5 taona nijoroan'ny sampana izany dia manomboka amin'ny 7:00 sy sasany. Ny foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana, ny faritra Avaratra Andohalo, izay naparitra amoron'ny Kopa, ny komite amin'ny fankalazana ny zanakam-pelezana, ny mpitandrina mianakavy Kristiana Mantolo dia faly manasa antsika hiara-ny voninahitra an'Andriamanitra noho ny 70 taona mampitandrina sy 5 taona miara-miasa teo amin'ny FJKM Ambohim-pianana fahazavana. Ny mpitandrina Rakotondrainy be Edmond Mianakavy. Izany dia tanterahany lakamisy 7 novambra manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina tarihan'ny synodam-paritany. Ny foibe FJKM ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana ny fitandremana an-tanety be fitiavana ny komite fankalazana dia faly manasa antsika fiara iombom-bavaka sy ankalazan'Andriamanitra noho ny jobily 50 taona sy ho fandraisan-tanana ny mpitandrina Rabary Nirina Mianakavy ary ho fitokanana ny zavabita dia ny fanitarana ary ny fanavaozana ny fiangonana ny akany ary ny trano vatom-piangonana tontolo maitso. Avy amin'ny sampana fifoazana ny braony synodam-paritany fifoazana dia miantso ny mpiandry sy ny mpiomana rehetra ary isika kristianina tsy ankanavaka mba ho tonga hanatrika ireto fotoana ireto dia ny fiofanana izay tanterahana ny zoma 12 novambra manomboka amin'ny 7:00 maraina eny amin'ny FJKM Soamanandrariny miaradi sy ny FJKM Manjakandrina ka izay toerana akaiky anao no ho alehanao. Ao koa ny isan-keritaona ny sampana fifoazana izay manomboka ny talata 7 novambra ka hatramin'ny zoma 4 novambra. Ireo taratasy voaray eto anivon'ny fiangonana. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy 7 ny fikarakarana ny fanavaozany ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka 2 sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera ao amin'ny tokotany Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny STK ilazana isika fa hanomboka hivarotra ny carte de vœux ny STK ny alahady 7 novambra amin'ny vidiny 2,000 ariary. Efa afaka manao commande isika ankehitriny araka ny soratra masina izay ilaintsika. Ny STK dia hanatanteraka ihany koa ny question pour un chrétien ny alahady 14 novambra izao fa dia manasa antsika rehetra ny soratra anarana. Ny fandraisana anjara dia 2,000 ariary isan'olona. Avy amin'ny Dorcas. Ny sampana Dorcas dia hanateraka fivoriana ny talata 7 novambra 2024 amin'ny 2 ora ao amin'ny Akany Ralbert. Ny mitarika ny fotoana amin'izany dia Ramatoa Soloar John Lala. Ho fanomanana ny alahady mbokatra amin'ny 5 desambra dia hivory isaky ny talata ny Dorcas amin'ny volana novambra ity. Avy amin'ny miasa fia. Ilazana ny mpikambana fa mianatra hira ny miasa fia anio alahady 7 novambra ao aorian'izao fanimpom-pivavahana maraina izao ao ambony ao amin'ny lokal skoty ny fotoana.
Nisy fianaran-kira koa ny sabotsy fa 17 novambra amin'ny 2 ora sy sasany. Raha maniry hiditra ho mpikambana miasa fia ianao dia angaviana hamonjy ireo fotoana ireo. Avy amin'ny sampana lehilahy kristianina. Dia alahady fa 20 novambra izao no hanatanteraka ny fanao ny isan-taona ny SLK marina fa tsy afaka ny tanterahana zany tamin'ny taona 20 no ny amena ara-pahasalamana. Koa manainga atsika fiangonana manontolo mba hanoana amin'izany ho amin'ny fantanterahana ny asan'Andriamanitra. Valopy no ho zaraina atao solombokatra fa tsy hisy ny hetsika hafa ankoatr'izay. Avy amin'ny tany ketsa. Ilazana ny mpikambana fa mianatra hira isika anio aorian'ny fanampahafavana eto am-piangonana no hanatanterahana izany. Avy amin'ny vondrona fototra laika, mampatsiahy izy ireo fa ny voka-dehibe izay fanao isan-taona dia ho tanterahany anio ka dia manasantsika amin'izany. Avy amin'ny tokom-pira mbavadin'ny tafo, ny famerenan-kira izay fanomanana ny aladiny ama sy ny fanomanana ireo asa rehetra ivelany sy ny concert de Noël dia mitoy hatrany ny fotoana dia isaky ny alakamisy amin'ny 9 ora sasany hariva ary ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny antsana mbavadin'ny tafo, ilazana ny mpikambana rehetra fa tsy misy ny fianaran-kira anio fa ho tanterahana kosa izany amin'ny alahady herinanio 17 novambra amin'ny tokantrano Solofo sy lala dizaine andohan'ny Mandroseza amin'ny 3 ora. Avy amin'ny fikambanan'ny kristianina tanora zokany. Totosa Soamantsara omaly 9 novambra 2024 ny fivoriam-be fanao isan-taona izay tao tokantranony Andriamatora Andriamanala Iandoniaina sy Vonolona. Koa dia misaotra an'Andriamanitra izahay, misaotra ny mpitandrina sy ny birao-piangonana ary ny mpikambana rehetra noho ny fahatotosany izany. Avy amin'ny volana sikitana, ny famerenana fety krismasy dia mitoy hatrany koa dia manentana ny ankizy, ny ray aman-dreny ary ny mpiandraikitra ho tonga maro hatrany. Izany dia tanterahana anio amin'ny 2 ora eto am-piangonana. Ary farany avana fampatsiahivana mahakasika ny fihitsia ho antsika sampana na fikambanana na sampanasa izay mbola tsy nahatonga ny fitsiahana ao amin'ny fandrarana tety andro sy ny teti-bola izany dia angaviana mba hanatitra izany mba hahafahantsika manatanteraka sy manatotosa ny fitsiaha iombonana. Ny fivorian'ny birao ny fiangonana dia lazaina antsika fa ho tanterahana amin'ny heriny anio izay fivoriana ara-potoana amin'ny heriny anio fa 17 novambra. Ary ampantsahivina isika fa aorian'izao fotoam-pivavahana izao dia isy ny mpihevitra raha manokana izay mahakasika ny teti-bola. Farany avana anio maraina teo amin'ny fandrarana mahakasika ny fanamboarana ny karatry ny fanavaozana ny karatry ny mpandray dia nisy ny karatry ny avana ato amintsika mety sendra voaraintsika, mety sendra ny fangaro tany dia mba hiangaviana isika mba hanatitra izany ao amin'ny fandrarana rehefa hitantsika fa tsy atsika ilay karatra. Saotra tompo. Dia toy izay ireo raharaha sy asan'ny fiangonana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izay amin'ny fandrarana ny vola ravana dia manatitra ny araba ho antsika. Ho antsika izay mbola tsy nahazo dia misy mpiara-miasa ireny mbola misy vitsivitsy ny amin'ny tatitra ny vola tamin'ny volana oktobra lasa teo eny.
toy izao ny fiainana ara-bolan'ny fiangonana tamin'ny volana oktobra lasa teo iny eo amin'ny miditra 9 609 920 ariary ary eo amin'ny mivoaka 16 229 099 ariary 61 manatombo izany ny mivoaka ary efa tambatra izany tamin'ny antanana tamin'ny faran'ny volana septambra dia 34 947 354 ariary 84 ny volan-tanana tamin'ny faran'ny volana oktobra. Tsara mariana ao anatin'izany fa ny fikojana ny fananany fiangonana sy fanamaitisamolaly dia 15 748 176 ary ny fampandehanan-draharaha dia 12 156 088 ariary 34 toy izao any andinindininy tsara ho fantatra. Tamin'ny volana oktobra iny isika no nanatanteraka ny tafika masina teny amin'ny FJKM Isoavana. Nandanitsika 11 577 300 ariary izany tafika masina izany ary ny kitapom-bolan'ny fiangonana no nampiasaina namoana izany tafika masina izany. Nisany koa ny fanomezana sy fanohanana izay nataontsika ho an'ny FJKM Isoavana momba ny asa anankitelo. Ny vola voaray, ny taloha vola voaray nomentsika dia 4 400 000 ariary. Fa ny efa navoaka dia 1 980 000 ariary. Ho an'ny fanohanana ny FJKM Isoavana zany dia mbola misy 2 420 000 ariary avoaka amin'ny fotoana izay mahamety azy. Ankoatr'izay tamin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana oktobra isika dia namoaka 500 000 ariary nisy fangatana fanampiana avy any amin'ny foibe FJKM hiatrehana ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe. Ary tamin'ny alahady faran'ny volana isika dia namoaka 375 000 ariary imolay fanampiana ny fonja izay iarahantsika miasa amin'ny masera mamre. Toy izay avy ny fiainana ara-bolan'ny fiangonana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hitory ny anaranao amin'ny rahalaiko aho. Salamo faharoa amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo tapany voalohany. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mijoro eto ny tenako misolo tena ny sampana tanora kristianina hanohy ny fanentanana mahakasika ny question pour un chrétien izay ho tanterahina amin'ny herinan'io faha-efatra amby folo volana novambra eto am-piangonana amin'ny Rora tolakandro. Manasa antsika tsiraray avy soratra anarana amin'izany. Efa misy latabatra natokana ao amin'izany ao an-tokotany. Mariana fa mandeha tsiraray izy ity fa tsy mandeha par groupe ohatrany tamin'ny taona lasa. Fandraisana anjara dia 2 ariary isan'olona. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Ny moriavana araka ny efa fantatsika dia fotoana manokana izay natokany vondrana fototra laika entin'izy ireo manatanteraka ny vokatra izany. Fantatsika izany sampany izany fa manerana ny sahan'ny FJKM dia manana ny anjarany raikiny izany na amin'ny fijoroana ara-panahy fa indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampantroana ny fiangonana amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa sy amin'ny endrika masa. Dia manasa anareo zay raha lasana vavy mba mitsangana aloha tsara dia tsara ny fanamianareo mba ho hitan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia mampahery ianareo mandrakariva izahay amin'ny andraikitra izay apetrako ny tompo aminareo fa ato anatin'ny fiangonana moa mitovy daholo ny sampana rehetra fa misy ihany ny sampana zokony, misy ihany ny zandrany. Fa dia mampahery ianareo amin'ny adidy sy andraikitra ny tompo tokoa momba anareo mba tena tonga anareo tokoa ho fahazavan'izao tontolo izao na amin'ny teny fa indrindra amin'ny asa izay ataonareo. Dia manesana antsika fiangonana ihany koa ry afako. Isaorana ny tompo tahô zany fa efa tsy dia nanao ohatran'ny taloha intsony tsika noho ny antony ara-pahasalamana moa ilay manao sakafo marobe sy zavatra amidy samihafa fa na tonga dia tonom-bola na valopiny ataontsika. Dia manentana antsika fiangonana ry havana zay endrika isehony ny vokatra ataontsika ny zava-dehibe dia zao hoe ataontsika an'Andriamanitra zany ary anao antsika ny asan'Andriamanitra zay tanterahan'ny VFL dia mampahery antsika fiangonana ary mirahasoa antsika kosa atao anatin'ny lahitra ry havana afaka mipetraka ianareo.
miavaka kely riavako ny fotoanatsika amin'ny heriny anio. Ny marainy sika dia aladin'ny ama isy ny toriteny ankira zay ataon'izy ireo dia manentana antsika fiangonana riavako fa na amin'ny alalan'ny toriteny zany na toriteny ankira zany na fanetana maro samihafa filazantsara mandrakarivan'ny torina tena miomana fantatra izy ireo dia manentana antsika ihany koa ataovy zava-dehibe ny fahatongavana fa sady ahita fifaliantsika ny tombony am-panahintsika ary aran'ny voninahitra an'Andriamanitra sika miaraka amin'izany antokopira mambavadin'ny tafo zany fa za mijery zareo fa tena vonimbonina tsara mihitsy zareo dia mampahery azy ireo sika dia mifanentana koa tsika rehetra fa zava-dehibe riavana ny fahatongavantsika ary entsika teo ihany koa fa ny folakandro dia misy ny question pour un chrétien zay karakarain'ny istike indraindray tsika moa zany mieritreritra hoe ahoana tokoa moa zany ohatra ny amenatra raha ijoro eo dia tsy mahay na ahoana sa ahoana fa mazava ny tenin'i Jesosy hoe tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokon'ny vavan'Andriamanitra tenin'Andriamanitra ianarana tenin'Andriamanitra ienona tenin'Andriamanitra ijorona vavolombelona riavako zany question pour un chrétien izany ka te manentana anao tongava ijery tongava iara-amin'ny voninahitra an'Andriamanitra fa indrindra ho antsika lehibe tanora ankizy mandray sanjara amin'izany fifaninanana izany fa sady famezam-boninahitra an'Andriamanitra zany no fampitombona ihany koa ny fahalalantsika fa indrindra fitoriana filazantsara velona atao amin'ny fiangonana. Fa teo riavana isaorana an'Andriamanitra fa anisan'izay nahabe zanaka tokoa tsika fiangonana fa misy tanora 7 mianadary eto 9 miaraka amin'ny vadiny moa zany izay notahiny tompo manokana ka miomana isan'ny mpiasan'ny FJKM ao ny ho mpampianatra ao ny ho mpitandrina dia efa fantatsika any ianina hono ery io fa anio riavana ho aseho antsika izy ireo hoe tsika ambavaka eto ihany koa izy ireo araka izany dia ao zany aloha ny mpiomanao mpitandrina atsoko ny anarany dia eto izy sy mivadiny dia afaka maroso eto anoloana eto mba hitan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Rakotondramala Ndraonisera fetra taona faharoa izy ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina miaraka eo isy ramselo fa indraindray madama foana anita dia mba zao mba miaraka izy telo mianaka mba mahafinaritra. Ao ihany koa Razafindra hitra Andrianantenena Marcelin io ihany koa anao izy nitady mba mijoro ery ny vadiny moa dia pasteur Miora taona faharoa Marcelin pasteur Miora taona fahatelo ao ve pasteur iny izy iny zanaka zareo mpianatra sekolerao dia eto amintsika aloha fa mbola tsy ao anatiny zany fa mba mijoro eto izy aloha. Ao ihany koa Ranaivisan Ery Andry izy indray dia taona voalohany ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga raha ao madama dia mahasaka mandroso tsara mihitsy fa dia misy ihany koa riavako ny mpiomana ho mpampianatra raha ao ihany koa izy zareo dia mandroso aty anoloana miaraka amin'ny vadiny raha vao Arsolova taona fahatelo izy ao amin'ny FRP iny izy iny eny ambony iny. Ao ihany koa Randriana Solo Mamtina Mialonoro Lydia taona faharoa izy moa dia nialatsiny fa noho ny antony manokana dia tsy afaka izy anio. Ao ihany koa Randriana Toandro Slofinirina Miarantso Sylvie taona voalohany indray izy tsy ao ihany koa ngambana izy ary ny farany Hajarvony Andiarlala taona faharoa kosa izy. Maninona moa riavana no aseho antsika fiangonana izy ireo aseho antsika fiangonana izy ireo fa isan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo eto amintsika ireo ary nindrindra sika fiangonana no nanolotra azy ireo ao ny ho mpitandrina ao ny ho mpampianatra dia adiditsika ny mitondram-bavaka azy ireo riavako adiditsika ny manohana azy ireo amin'ny endrika hita maso ihany koa fa
tsy dia tena mitovy loatra amin'ny fiomanana any amin'ny hafa ry havana ny fiomanana amin'ny fiangonana satria fantatsika tsara fa ny foibe FJKM dia antonontonony ihany amin'ny etomanana ary tsika FJKM amin'ny resaka aso imbonina satria aso imbonina ny fanomanana mpitandrina sy ny fanomanana mpampianatra dia mbola antonontonony ihany koa dia zany ny fanentanantsika ifampitondrantsika ambavaka ary indrindra hitondrantsika ambavaka azy ireo amin'izany asa zany dia mampahery anareo ry zanako isany ny tompo no ny antso anareo dia izay fiangonana ihany koa dia mitondra ambavaka anareo mandrakariva ao anatin'izany fianarana sy fiomananareo izay ataonareo izany. Maharitra mitsangana ianareo fa maka ny rakim-pisaorana dia miaraka hoentiko ambavaka ianareo inan'izay. Mpanompon'Andriamanitra nahazo fitahina tamin'ny tompo ka manao rakim-pisaorana. Aza manana inona na inona vaoaka ny fivavahana sy ny fonana ambany fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny anay dia manolotra rakim-pisaorana efatra hetsy ariary izay mitsinjara ho toy izao. Ray hetsy ariary ho an'ny tany-ketsa, ray hetsy ariary ho an'ny antsana ambavadin'ny tafo, roa hetsy ariary ho an'ny pasteur Randrianarsoa Alain, mangataka vavaka ao anatin'izany rehetra izany. Iara-mitsangantsika fiangonana ry havana ivavaka isika. Misaotra anao indrindra Tompo ny amin'reto tanoranao izay nantsoinao ho isan'ny mpiomana ho mpitoro ny filazantsaranao amin'ny mampitandrina, ho mpitoro ny filazantsaranao amin'ny mampiampianatra. Ianao Jesosy efa nibaiko ny mpianatra fahizay hoe mandehanaka ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary indro momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Toavo amin'izy ireo izany Tompo ka tsy arova ny mandrakariva fa na eo raha izay mety tsy fataterahana amin'ny fanomanana na eo izay mety fahatandrorana izy ireo dia ianao ilay niantso azy Tompo dia momba azy ary izay fiangonana dia mitondra ambavaka azy ireo ary entany amin'izany fiomanana izany ahatonga azoko eo an-tanimbolonao amafy vo tsara dia ny filazantsara ny famonjena ka ataona olona maro any amin'ny fanjakanao na amin'ny alalan'ny fanompoana mampitandrina na amin'ny alalan'ny fanompoana mampampianatra izany. Fa misaotranao indrindra ihany koa Tompo ny amin'ireo mpanomponao izay nahatsiaro nahazo fahasoavana noho ny fitahianao teo amin'ny fiainana izy ireo ka manatanteraka rakim-pisaorana tamin'izao anio izao. Ianao ny Tompo no hitahiry ny fahasoavanao anatiny ka zao nijoro vavolombelonao mandrakariva ary ampahatsiaro azy fa tsy mifarana amin'izao anio izao akory ny fahasoavanao tobaka ao aminy fa raha mino sy matoky azy izy ireo matoky anao izy ireo dia hitobaka mandrakariva ny fitahianao azy ireo. Tsy ho azy ireo ihany Tompo fa ho an'ny fiangonanao manontolo ampianaro izay Tompo ahisaotra sy an'ny voninahitra anao amin'ny fiainanay manontolo ary ampianariko izay ahatsiaro fa ny fitahianao izay natolotrao Jesosy teo ambony hazo fijaliana tamin'andresenao ny fahafatesana sy nitsangananao tamin'ny maty dia isitrahanay sy iainanay isan'andro mandrakariva sy mandrakizay. Koteriza ty anatinay zany Tompo entinay manompy sy manome voninahitra anao dia amin'ny anaranao ry Kristy mahavonjona nonona izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana ny raraiky amin'ny 370 nataontsika enganeka ombanao Jesosy ny andininy voalohany ihany ombanareo tokoa ny Tompo zanaka isany amin'ny fiomanana izay ataonareo ao anatin'izany dia mamonjy ny toerana izy ireo raika amin'ny 370 andininy voalohany dia an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fitahiny sy ny fahasoavana amintsika fiangonana azahoantsika manantanteraka izay tandrefy antsika tamin'izay rehetra nambara teo.
hoy ny soratra masina ry havana izay manome ampifaliana ny sitrak'Andriamanitra. Ndeha isika hanatanteraka ny rakotra ao anatin'ny fionjava-maneno no hanatanterantsika izany.
Ny hira 570 ny andininy voalohany sy faefatra no andeha ataontsika eo am-pitsanganana hanolorantsika ny rakotra. Petraka isika. Satran'Andriamanitra lehibe tsika ry havana fa totosa soamatsara ny tapany voalohany tamin'ny fitompivavahana izay nataontsika androany. Mbola misy ny fandraisana koa manasa antsika rehetra mpandray mba hiaraka iombona amin'izany. Dia marana izao tapany voaloha izao ary isika ka ny hira faharoa folo firana fanampiny no ataontsika dia hanome ny tsodrano ny ray aman-dreny. Tsangana isika. Oh
tanteraka aminao ny ariavako mitsodrano zay atolotra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy manao hoe hitanao aneny tompo ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao aneny tompo ka mindra fo aminao anaratra ny tavany aminao aneny tompo ka hanome anao ny fiadanany. Amen. Petraka ianareo hariva avaka mangina izy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.